faly miarabantsika ho amin'izao fotoana ny fampaherezana izao, andeha hitrotro-ambavaka izao fotoana izao isika. Jehovah Andriamanitro, misaotranao izahay no ny tombontsoa mbola omenao anay, hahafahanay mihaino ny feonao, indrindra hahafahanay mitaiza ny fiainanay sy ny tenanay mba ho olombonjenao. Koa raha andray ny fampaherezana avy amin'ny teninao izahay, dia irina indrindra ny fanahinao no ametraka izany aty anatinay. Ny vavaka dia tonona amin'ny ara-tsoan'i Jesosy Kristy ilay tompo tianay. Amen. Ny fampaherezana ho antsika amin'ny ity anio ity dia ny fikasana tao amin'ireo telo mirahalahy izay te hanaraka an' Jesosy araka ny fitantarany bokin'ny Lioka toko fahasivy, Lioka toko fahasivy ny andininy fahafito amby dimampolo ary hatramin'ny faharoa amby enimpolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny teny. Ny teny nataon'i Jesosy tamin'izy telo lahy izay nikasa hanaraka azy. Ary noho ny nandroso teny an-dalana izy, dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe hanaraka anao aho, naiza aleanao. Fa hoy Jesosy taminy, ny amboôlo manandavaka ary ny voromanidina manana ny fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Ary hoy izy tamin'ny anankiray koa, manara ahy. Fa hoy kosa izy, tompoko, aoka aho aloha andevina ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy, aoka ny maty, andevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana ka mitory ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy ny anankiray koa, tompoko, hanaraka anao ihany aho, fa aoka aloha aho andeha hanao velomany ao an-tranoko. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy olona mitana fangady tarihana ary mierika ka mendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fikasana faniriana hanaraka an' Jesosy ary ny tanjon'ny fanarahana an' Jesosy araky ny andininy faha enimpolo sy ny faharoa amby enimpolo dia ny ho tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany dia misy lesona lehibe izay tokony ho ananatsika mba hananatsika, hatongavatsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Lay nanam-pikasana hoe hanaraka an' Jesosy dia nanana faniriana manokana hoe alao alohany raha misy tombontsoa, raha misy zavatra ho azoko dia hanaraka anao aho. De nivatan'i Jesosy hoe naiza aleanao. Ny fikasany ity lehilahy voalohany ity zany de hanaraka an' Jesosy fa saingy ho an'ny tombontsoan'ny fiainana ankehitriny no ny masoany, ny azaho ny vahana ao anatin'ny tontolo izay mahasahirana azy, ny velaran'ny fiainana manokana. Tsy ny fanjakan'ny lanitra loatra ny tena namaika azy, fa ny ampiadana ny fiainany denety, ka rehefa milaminy zay de tsisy olana. Any ny teny nataon'i Jesosy manao hoe ny amboôlo manana ny tranony ary ny voromanidina manana ny akan'ny fialofany, fa ny zanak'olona kosa tsy manana. Zany hoe io fananana io, fananana zavatra araka ny fenitra ilain'ny fiainana andavanandro, izay ny tena ny masoany ity lehilahy ity. Ambakan'ireny amboôlo reny sy ny voromanidina ny kristianina mametraka ambonimbony kokoa, ny zay tiany sy mahafinaritra ny sainy
noho ny fanarahana an' Jesosy arak'izay teniny hoe anaraka anao tokoa am'izay rehetra andehananao. Ataovy ambony, loloavy ambony izay tiany Jesosy ho ataotsika, fa raha manao ambony ny fikasan'Andriamanitra isika noho ny fikasantsika, de tanteraka amitsika ny fahazahoana miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe tsy azo atao zany ny mampiasa ny maizy atsika mba hikatsahantsika amin'ny tombontsoa ara-nofontsika eto am'ty zao tontolo zao ty. Ampiasaitsika ny finoana ny filazantsara, ampiasaitsika ho an'ny tombontsoan'ny tenatsika, dia tsy mendrika izany. Ary izany no mahatonga an' Jesosy azy ireo hiteny an'ity lehilahy ty hoe izany de tsy manana ny hametrahany lohako hoe mipetraka aiza tokoa moa ny lohan'i Jesosy raha ity, amin'inona ny zavatra iondananao ary amin'inona ny iondanan'i Jesosy. Fa raha Jesosy ny tenenina dia miondana eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy, miondana eo amin'ny fampileferana an'izao Jesosy, ary dia nampahatraina ary izy mba hampanankarena antsika ny fahantrana. Ary izany toe-tsaina ao am' Jesosy izany no nantsiny ity lehilahy ity. Ny antom-pisiny dia ny antom-pisiny Jesosy dia ny anome sy ampody ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika, fa tsy ny ambiance eto am'ty fiainana ity ny tena ny tadiavin' Jesosy ho atsika, fa lay fiainana mandrakizay. Eo amin'ny andininy fahasivy amby dimampolo sy ny faha-enimpolo kosa dia lay lehilahy faharoa, ary de avy hatrany Jesosy dia niteny taminy ka nanao hoe manaraha ianao, fa hoy kosa ny valitenina setrin'ilay faharoa, aoka aho aloha andevina ny raiko. Zany hoe tao ambadiky ny fandraisana andraikitra sy ny fanaovana didy, nialoka tao izy de tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ndraindraiky io ny fahasarotam-piainana, ny adidy aterak'izany no mahamaika atsika noho ny fanarahana an' Jesosy. Ndraindray ihany koa, ary mety ho zava-marina ane ty hoe andevina ny ray ity, kanefa izao no zavatra tsapa. Rehefa ny olona no tsy tonga eo am' Jesosy ary tsy manana fifandraisana am' Jesosy, de nataon' Jesosy ho namany maty izy. Ko ho atsika izay efa mahalalany am' Jesosy, efa mifampikasoka am' Jesosy, dia isan'ny efa velona isika. Koa raha isika izay efa manana fifandraisana am' Jesosy no andehanao zavatra ivelan'ny lay tompony aina, de apetraky Jesosy manao hoe maka ny toerany maty ianao zany hoe mamono ny tenanao ianao ry havana. Rehefa anaraka an' Jesosy dia aoka ny fiainana misy aina no andehanantsika. Inona moa zany fiainana misy aina izany? Hevitra voalohany de zao: isika olombelona dia mety maty avokoa, fa aoka re Jesosy lay tompon'ny aina no omentsika vana eo amin'ny fifandraisana, fa tsy ny fifandraisana arak'olona no ataotsika ambony na ho lalaitsika kokoa noho ny manaraka azy. Ny hafa indray dia mifidy ny adidy arak'olombelona ho sakana amin'ny fanarahana an'Andriamanitra, ary dia miafina ao anatin'ireny adidy ireny andraikitra amin'ny fiarahamonina hoe tsy afaka, mbola tsy afaka hanaraka anao Jesosy, fa mbola mamelona ny vady aman-janako
mbola manana didy tsy afa-miala amin'ny ireo ankonakireo a. Ry havana, raha izany a dia diso isika ary naman'ny maty hoy Jesosy Kristy, fa aleo reo maty reo no andevina ny maty. Rehefa ny fahaveloman'ny nofo no mahazovana eo amin'ny fiainatsika fa tsy Jesosy, dia mbola mitoetra ao anatin'ny fahafatesana isika. Rehefa ny azakazaky ny adidy no mahdodina atsika fa tsy ny famonjem-panahy, dia mbola ny naman'ny ao anatin'ny fahafatesana ihany isika. Rehefa tahotra ny vavan'ny olona fa tsy mahavita didy no ao am-potsika, dia mbola resy ihany koa isika. Ary aoka tsy ny derany hoe mahavita didy sy ny olona manana manaja ny sotoavina, tsy izany no fotsiny tokony tadiavina, fa mihoatra noho izany a dia olona manana an Jesosy a isika eo amin'ny fiainana. Farany eo amin'ny 19 ka hatramin'ny 20 ilay lehilahy fahatelo, de ity lehilahy fahatelo ity dia nahita fa ohatra ny enjana be le valiteny nataon'i Jesosy tam'le namako anankiray io a, fa lazainy fa alao ny maty andevina ny maty. De ohatra ny nahita izy manao hoe alao ary hanao veloman'ny ao an-trano e, fa rehefa avy mavita veloman'ireo fianakaviako aho dia anaraka anao. Ry havana, tsy navelan'i Jesosy hiverin-dalana ity lehilahy fahatelo ity, fa raha vao niverin-dalana izy dia novain'ireo mpianakavy ara-nofo ny fomba fijeriny. Ianao ihany koa, ho anao zay efa nanaraka an Jesosy, ianao zay efa mahafantatra ny am' Jesosy, de aza maka hevitr'olona ianao fa raha ny ny fianakavianao hoe fa maninona ianao no anao veloma, de hoe hoy ianao hoe anaraka an Jesosy a, vantany vao hiteny izany ianao dia tazon'ireo fianakaviana ary gejainy ianao tsy andeha, ary tsy raharainy mihitsy na inona fa dia tazoniny ao. Ry havana, aoka isika tsy anatanteraka ny fiverenana any an-trano, fa ny fiverenana any an-trano dia midika hoe hiverina eo amin'ny nofo aho, satria efa tonga ara-panahy rehefa miaraka am' Jesosy. Aoka isika zay efa manana fifandraisana tsara am' Jesosy dia hijoro vavolombelona am'ireny namantsika ireny tsara amin'ny hevitra tsotra, de hoe tsara niny anao veloman'ny fianakaviana e, olona malala fomba. Ry havana, ny fahalalam-pomba araka ny tany a dia ilaina kely ihany, fa ny tena ilaina dia ny fahalalana ny fomba an'Andriamanitra. Ny fomba an'Andriamanitra manko a de izao: rehefa miaina amin'ny fiainana kristianina tsara ianao, dia reny kristianina reny mbola tsy kristianina ireny dia anontany ianao manao hoe fa nahoana ianao no miova tahaka izao, nahoana ianao no tsy hitako tsony, de afaka mijoro vavolombelona ny am'izany ianao. Aoka ry ianao manomboka izao de andray fanapa-kevitra anaraka an Jesosy, tsy ny any an-trano, tsy ny ankohonana no handraisana fanapa-kevitra mialoha alohan'ny anarana an Jesosy, fa ny fanapa-kevitra anaraka an Jesosy no mialoha, zay vao ny fanapa-kevitra iraisana na mety ho heverina me mahasoa ao anatin'ny tokantrano. Ny foronana maha olona, ny hery-miasa mangina, ny mahanofo atsika de miazona de mahazo vahana raha mamela izany isika. Ary raha vao miataka
na miala kely na vao midivy kely eo amin' Jesosy isika de efa mielefy ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay miasa amintsika. Ka tsy tiany Jesosy hiataka aminy ity lehilahy ity ka mbola anao velomy, fa mifandriny Jesosy avy hatrany izy dia miroso amin'ny fitorinan'ny filazantsara. De izany no valo teny Jesosy eto hoe ianao raha mbola mierika, de hoy Jesosy taminy tsy misy olona mitana fangady tarihana ary mierika ka mamendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Engany ianao hitojo mandrakariva ny zavatra eo anoloanao, de ny fiainana mandrakizay sy ny fifandraisana amin' Jesosy. Aza tapahana izany fifandraisana anananao miaraka amin' Jesosy izany, fa aoka ny fampiroboroboana izany no mahasahirana anao. Aoka ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny fitorinan'ny filazantsara no ataonao vaindohan-draharaha. Ka raha ho any amin'ny tokantranonao ianao, de ianao efa manana an' Jesosy sy ny fiainana mandrakizay no lazainao aminy, fa tsy hoe anao veloma azy ireo ianao vao andeha hitoro ny filazantsara. Farany tiany Jesosy ny hametraka atsika olona hitoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy tiany Jesosy tsika ny mierika. Tsy tiany Jesosy koa tsika raha isan'ireo maty andevina ny maty, ary tsy tiany Jesosy koa sika hiatehatra amin'ny zavatry ny tany mba hanakalo izany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Koa lay Andriamanitra tsara indrindrany ampahery antsika ka dia ho tafahaona sy ho tafavondrona ao amin'ireo mpanaradian' Jesosy isika tsirairay avy. Amen. Ivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra, misaotra anao izahay no ny tombontsoa ny fiainana mandrakizay izay antsonao anay. Betsaka nefa reo zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ity izay manakana anay, ary dia reny zavatsoan'ny tany ireny dia lasa sakana ary mibahana ny fiainanay tsy ho amin'izany fanjakanao izany. Koa mangataka aminao izahay amin'izao sisa izao, aoka toko malalo ny amin'ny fanjakanao sy ny fiarahana aminao no anananay fanapa-kevitra. Ampiko izahay mba anana tanjatsaina, anana fanapa-kevitra matotra ny amin'ny fanarahana anao. Aoka izany fanarahana anao izany no ilofosanay hatrany hatrany, indrindra ny fitoriana ny filazantsara anao. Fa raha mandray anjara amin'izany fitoriana ny filazantsara anao izany izahay, de izany no pirofo fa manaraka anao izahay Jesosy. Ankehitriny dia tsy hainay ny hahatanteraka izany amin'ny fahafianoana, koa de ny fanahy masinao ane hiasa aminay mba hahatonga anay ho mpitory mahafatra-po ny filazantsara anao. De matoko sy mino izahay Jesosy fa hiasa aminay tsirairay avy ianao, hampahery anay ianao, hahatonga anay ho mpitory mahafatra-po ny filazantsara anao. Tononona amin'ny ara-tsoan'i Jesosy ny vavaka. Amen. Amen.